tsara zava-baovao noentina le izy satria hitantsika efa tsika anangana tanàna vaovao maromaro eo ihany koa ny fanajariana nyreo efa nisy satria ela ihany tsika tsy nanana zany plan d'urbanisme izany amin'ny fanorenana nyreny tanàna reny aiza tokoa ny tokony asiana amin'ny fanorenana satria isa-taona ane misy toerana de draboana isa-taona satria toerana tsy tokony hanorenana reny efa misy an'izany ministera zany angambany andrindra manokana momba ny fanorenana tanàna vaovao sy ny fanorenana rehetra dia ho hitantsika fa mba hirindra amin'izay ty tanàna Antananarivo sy ny tanàna rehetra manerana Madagasikara. Raha nandiniky ny toedrana politika teto talohan'iny remaniement iny dia somary nangingina ary tsy de nisy sany teny mafy loatra fa nanteny ara somary nalefaka satria nanantena daholo fa gouvernement fisokafana ny eo ka nanjo tsy fisokafana nakany amin'izay le izy fa fisokafana nakatao amin'ny technicienne sy ny politicien ary zay ny fisokafana tena ilaina satria misy problème politique misy problème avan'ny technicien dia zay mahita ny fahitana anazy dia gouvernement tokony havita ny asany izy ireo ary matoa isy ny fanoloana dia hitan'ny filohan'ny république fa mila mampiakatra vitesy ambony kokoa tsika hanenjehana an'ireo tetikasa be da be izay napetraky ny filoha sy nanaovan'ny velorano ary nanaovan'ny dimy fivina tamin'ny mponina ny fidy